toetra manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny saras tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity malefaka tanteraka ny tsioka ny avaratra aza no ny fisian'ny rindraona izay mitoetra ao atsin'ny nosy amin'izao fotoana izao ary atao anatin'ny telo andro avy dia mbola izay varatra aza malefaka izay hatrano no mandravitry ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny eto amin'ny nosy toy izay no ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny ilany antsinanany avoatany mety isy ny orana any amin'ny faritra Ambatsoa ary mandraona kosa ny andro ny morotsiraka tsy moatsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Ivatovavy izay ka hatrany amin'ny faritry nosy na ny morotsiraky ny faritra nosy mety ahitana ihany koa vao maraina ny atitan'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Bongolava ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka na ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Ambatsoa ary mety hita ny faritry Savasy ny faritra Nalanjorofo izay mandraona ny andro ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana ary ny voatany ny ambiny kosa dia anjakany masoandro tanteraka hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay misy fiakarana amin'ny ankapobeny maripana ho an'ny faritra Atsinanana sy ho an'ny voatany ary tombanana manodidina ny 5-30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra izay mitoetra any amin'ny tapany varatra andrefana sy voany andrefany nosy iny ny toetry ny androntsika ho an'ny latsinainy dia misy hatrany ny zavona ho an'ny ilany antsinanany avoatany ary saika mahenika amina faritra maro izay indrindra ho an'ny faritra Alaotra Mangoro mety ahitana an'izay koa ho an'ny faritry Dianasy ny tapany varatra amin'ny faritry Sofia mandraona kosa ny andro ho an'ny faritry Savasy Ambatsoa ary ny faritra Nalanjorofo ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoera ny maripana vavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay misy fiakarana hatrany izay maripana izay indrindra ho an'ny voatany satria dia manodidina 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ary 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany ny talata misy hatrany ny raona izay mety andalo any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Madagasikara ny tapakandro ariva kosa dia mety ahitana orana tanivondraona tapany atsimo amin'ny faritra Dianasy ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanany nosy manakaiky ny distrikany Taolanaro sy ny any Vohipeno ary Vangaindrano any ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro na dia somary lalovan-drao indraindray ho an'ny voatany indrindra amin'ny tapakandro ariva raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana ho an'ny voatany ary tombanana miakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanany Madagasikara mbola mijanona 5 ka hatramin'ny 9 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra izay mitoetra any amin'ny faritra varatra andrefan'ny Madagasikara iny dia izay ny mety eo tamin'ny teny ity ary rapisinay fotoana manaraka veloma tompo